Eo amin'ny taranjahaka idô izay isan'ny efa tena mahazo vahana eto amintsika izy ity resaka ny clubanisy fam mahetsy miandrarivo ampanidia tsika maromaro ireo mpiatroka no nahazo sy nizaraina maro-pahaizana tamin'ity taranja aikidô teo anivon'izany clubanisy fam izany tonga nanome voninahitra izany lanonana izany zareo avy eo amin'nivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny DRJS. Tombolay sy tompovavy romaka ve niteny sa ifandovana ny tafa tsia tsy romaka koa niteny ary tsy fandovana ny tafa fa tony-tsakaranana taminarivo izy tony mitonga milo manovy mafeno trona fara tsokoratapany toy fahendeny ny araba zay atolotro anareo dia tsy atao manjolon-damba sao latsakilana nefa tsy aniloan'ny vorona tsy ho finika ampelantanana ihany ko sao azo mietsemoana na volasarana araba manao tsara mitsalona to araba manao soa asoavina eo safinony soa masodina sy masambatsy misy fitolanakampy tompolasy tompovavy tsy afaka vahavitony tsetry anareo no sotrotony volo fa ataoko taolo be lay milazy sotra anareo izay taoko noho ny antso zay nataonay ka namaly anareo natsona tsy raha fotsoroly anareo ary nazana tsy nanavytsofina fa tonga maro be tokoa manotronay amin'izao fotoana zao ihany teninay toko dia le mantotokony le pasoavana ny masotianareo ary amin'ny pasoavana maro be isan-karazany tsy tambosay arivo le tsy manapatsaira ny androan'io moa dia andro fanolorana ny fakasitrahana fakasoavana zay mampakasitrahana natolotsy ny any amin'ny amboto zao avy any Japon ny raha tsika mifaly sy miaraka mitrano eo zany ary manaraka ny teny reto atolotra ny firenasany zay L'aïkido n'est certes pas le seul moyen d'évoluer dans la vie, mais si on en cherche un, celui-ci en est un indéniablement. Son aspect non compétitif nous renvoie sans cesse au pourquoi de nos actions et à leur motivation.
Cependant, bien ou en mal, leurs racines ancrées au plus profond de nous fixent et nous entraînent vers l'immobilisme. L'aïkido, art martial de mouvement, nous bouge de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Il nous amène à entrevoir ce que nous sommes et à polir notre esprit. L'aïkido n'est pas un moyen de changer l'autre, que ce soit en bien ou en mal, mais un moyen de se changer soi-même. Chaque individu doit trouver son temps, le temps de sa propre évolution. L'aïkido, art martial de paix et d'harmonie de par sa nature intrinsèque, est et restera un outil extraordinaire de développement personnel, aussi bien physiquement que spirituellement. Il est hors du temps et s'accommode de tous les contextes et de tous les publics. Aussi, devons-nous, en connaissance de cause, promouvoir cet art au profit des générations actuelles et futures. Tel est notre devoir, notre avis. Pour terminer, parce que tout a une fin, nous vous remercions tous qui êtes venus ici partager ce moment. Je tiens vraiment à remercier Christiane Salage qui nous aide beaucoup dans les cours pour les plus jeunes, pour l'organisation, la secrétaire générale de Rennes-Wacker Madagascar, c'est par elle que tout passe, et bien sûr à tous les élèves. Vous en voyez une partie ici, ceux qui... nampatonga anasa vida le tarandraky to tsotsotra be izy voalohany indrindra nahafantarako azy tsy misy compétition zany hoe tsy misy resaka rivalité mihitsy ao anatiny dia le voambola nampiasaina ao anatiny koa mandrisika any amin'ny finamanana dia ilay izy mampiatsika ny vatana ray manontolo. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompom-bavy no ametrahako ny veloha mandrapiona ho amin'ny heriny an'io toy izao indray isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany manome fotoananao indray amin'ny heriny an'io toy izao sy amin'ny zoma zao anatin'ny fandarana 15 ny vaovao rehetra nisongadina tamin'ity fanaherinandro ity kosa dia mbola ho hitanao anatin'ny gazety malaza raha ampitso izany. Dia izay ary no masaka azona roa sy tompolasy tompom-bavy tamin'ity androany ity fa dia manome fotoanao indray ny fandarana mahery ho amin'ny heriny an'io toy izao. Veloma tompoko.